Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Mba te hanontany ianao any hoe iza marina moa ary inona aminao tokoa Jesosy? Raisinao toy inona aminao moa izy? Moa namanao akaiky ve Jesosy sa namana fotsiny rehefa misy olana ihany? Moa raisinao namana mahavonjy ve sa raisinao namana vonjy maika ihany izy? Sa ve hoe anara-pivavahana fotsiny ihany no ilanao ilay hoe Jesosy? Anjaranao no misaintsaina izany. Fa izao ny tsarovy, efa hatry ny elany Jesosy ny teo namana akaiky anao e. Isan'andro izy dia maniry hamonjy ianao isaky ny tojo olana ny fiainanao, ary maniry mba hampandrosoanao am-ponao izy ka honinao mandrakizay. Maniry ny hanampy ianao amin'ny fiainanao manontolo izy, ary maniry ny hanome vahaolana ho anao mandrakizay. Izao ny teny fikasana tsara indrindra, ary tiany averina aminao indray amin'ity anio ity manao hoe: fa izaho mahalala ny hevitra iverako anareo Jehova, dia hevitra hahatonga fiadanana fa tsy loza, mba hanome anareo fanantenanany amin'ny farany, ary antsoahy ianareo ka handesy hivavaka amiko dia hiaino anareo aho, ary hitady ahy ianareo dia ho hitanareo aho raha katsahanareo amin'ny fonareo rehetra. Jeremia 9:20 andininy 1:20 ka hatramin'ny 7:10. Amen. Dia tonga eto amin'ny fandaharana natokana indrindra ho an'ny ankizy isika, ahafahany rehetra mandray lesona amin'ny alalan'ny tantara izay atolotra eto. Dia menofinaritra ary e! Manaova ny marina. Tantara no soratany hanitry ny Rina Rivony, andrenesanao an'ny Fanja, Zoanitra, Sam, Rila ary Nardina. Manahoana daholo nareo? Inona ny vaovao? Manao amin'ny Bill. Vita veny etimody rykolonary sandy. Tena niova be mihitsy ianao izany androany. Ohatran'ny falifaly be ka mosandy eo. Mitsambikimbiki ny eraky ny tokotany fa misy inona. Za koa aza mba gaga be mihitsiko. Ohatran'ny te hizara zavatra izany Bill. Fa inona ny tena mahafaly amin'ny Bill? Tena tsy aniverseranao nefa androany. Tena gaga. Na zavatra mahafinaritra dia faly e. Ary tsy mahafinaritra fotsiny fa tena ilaiko a. Zany. Fa inona nefa izany e? Ao jerenaiko. Telefônina tena vaovao be mihitsy ny vidin'ny dadanay. Ao hoe jereko fotsiny. Inona lokony? Tsara ve? Ay e,
tena tsara be de firy zao ny numero amin'ny pile efa mirava omeko ny numero telefonako fa aza taitra de miantso ananareo a ay oay tsy tia ve le telefona amin'ny pile izy mihitsy tia satria menamena sy mavomavo ny lokony ary adininy teto amin'ny pompe teto angambany mety nanasa tanana izy dia adininy dia ahoana tsara tarenge izy zany ho alaiko ve resa ka za koa ne mba te hanana ohatrany tony fa tsy afaka mividy alaiko ty ka zaza nahitako zanganangaratra tany aminy fa aloha vonona de tsy maneno any an-trano ty voavelomiko indray atao posiko ianao ry telefona tsara taje zay Sandy andoatsika hiaraka ho any amin'ny WC fa maninony andao fa maninony siantsemboka be sady tomany andao aho hiaraka ho any amin'ny WC ary ambadika ary aingana fa misinny io ary fa tsy etotsoany nina pile verony telefonako vaovao be fa avovoaka de napetrako teto le izy tadidiko tsara fa nanasa tanana teto amin'ity pompe ty de mbola lena ny tanako de adiniko velo le izy ry Sandy tonga avy nianatra neny manahoany neny tonga soa zany ianaoko andana aloha misolo akanjo ry Kaloina de fitao avetrany ny entomodinao amin'izay rehefa tonga dada de tonga de misakafo arivontsika eny ary fa lasa yo dasotrireko ratsy le telefona de apetrako ato ambany ondana matsiro zany sakafo zany tena matsiro be le izy ry dada tena zany mihitsy saotra neny tsy misy fisaorana fa mastomana daholo tsara ono ary Kaloina tsy misy zavatra tokony ho tantarainao amin'ny dada sy neny ato an-trano ve tsy misy dada tsy misy tena marina tsy misy zavatra fenonao an dada sy neny ary ve tsy misy ka tsy misy azo tantaraina ny dada so de mba misy ry Kaloina lazao zay marina zao ary vao tonga avy ny asa teo de misy fanomezana ny vidiko ho anao tiako atao surprise aminao le fanomezana de za nametraka azy tao ambany ondana iny indrindra no nahita telefona tsara tarehibe tao ambany ondanao fa avy aiza io telefona mipetraka ao ambany ondanao io ry Kaloina inona no avalinao an'izany ry Kaloina anisy zany telefona izany fona dada sy neny fa tsy anao tsony neveriko hoe mahafinaritra manana telefona de
nalaiko ny telefona mibila fa hitako mipetraka tany am-pianarana fa nangalatra zany ianao kaloina fona dada sy nefa tsy anao tsony tsy mety fa kay mangalatra tena mangalatra mihitsy ka mifona tompoko tsy anao tsony de inona zany no ataonao hoanambila de ifona de averiko ny telefonany avereno aingana de aingana ny telefoninan'olona fa mampalahelo koa izy zay hany zany mihitsy tompoko de niarana anatitra le telefona tany an-tranony bilina rakizy ka loina sy ny rainy ary de nifona tamin'ny bilina ikaloina satria fantany fa nangalatra ny telefona ny tinamana izy ao amin'ny baiboly rakizy de misy didy anankifolo izay nosoratana mba ho tandremantsika anisan'izany ny didy fahavalo manao hoe aza mangalatra ko aoka zany sika tsy hangalatra zavatr'olona mihitsy satria sady mampalahelo ny namantsika izany ny mampalahelo an'ny dada sy neny ary indrindraindrindra mampalahelo an'i Jesosy rehefa mahita zavatra izay tsy hanao ianao ka fantatra ao ny tompony dia avereno any aminy na avelao fotsiny ao fa tsy mahasoanao ny maka izany dia samy endry tsara daholo ary rakizy amin'ny manaraka indray AWR téléphone 034 06 797 62 033 07 170 70. Ni usari, ni upanesi,
AWR manolotra ho anao feon'ny fonantena avy aiza ny ratsy, avy aiza ny faharatsiana, iza ny tompona andraikitra na tonga n'izany, inona ny sazy mety indrindra mendrika azy satria be loatra ny fahoriana mandatsaka ranomaso atraizatraiza maniry an-tany. Fanontaniana mipetraka miodikodina tsy mijanona ao amin'sain'ny olona maro, amin'sain'ny olona rehetra mihitsy zany. Zany indray no jerentsika manokana amin'ity anio ity. Miaraka aminao eto ny mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitantsoa. Manasanao mba hiaraka hivavaka amiko milohan'ny hidirantsika amin'izany fiara-mianatra izany. Rainay izay ny an-danitra ho amasinina ny anaranao ho tonga ny fanjakanao atao any sitraponao ity an-tany tahaka ny an-danitra. Mangataka anao izay mba hamela ny eloka rehetra tahaka ny namelanay izay miloka taminay. Hanasitrana anay koa na ara-nofo na ara-panahy ary fanazavan-tsaina no angatahanay manokana avy amin'ny fanahinao masina satria hianatra ny teninao indray izahay. Hitadiny valin'ilay fanontaniana izay fa natsidika teo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Iza no tompona andraikitra amin'ny faharatsiana mianaka atraizatraiza, avitaiza izy io, ary naninona Andriamanitra ny tsy mba nahary zavaboary tsy mba afaka manote. Raha nanao an'izany mantsy izy dia tsisy olana napetraka ny fahotana eto amin'izao tontolo izao. Ny valiny dia tsotra, mila olona manana fifandraisana misy lanja ny Andriamanitra. Izany hoe olona afaka mandanja lanja, afaka manana safidy malalaka ary tsy terena ankatò fa ankatò ampitiavana. Ary izany no hevitra anankiray fonosiny hoe Andriamanitra dia nahary ny olona araka ny endriny. Ao amin'ny Genesis 1:17 no ahitantsika an'izay teny izay. Andriamanitra mihitsy no teny hoe andeha isika morona olona araka ny endrintsika. Zany dia midika fa manana fahalalahana isika ary tompona andraikitra amin'ny safidy raisitsika. Iarahantsika malala ny fototry ny olana, ny fototry ny loza rehetra eto amin'ity tany ity dia ny safidy ratsy nataony Adama sy Eva hanaiky ny fitaka nataony Satana. Satana ilay Losifera izay kanto dia kanto no foronon'Andriamanitra voalohany tamin'ny anjely rehetra tany an-danitra, anisany nanana an'izany safidy ankatò ampitiavana an'Andriamanitra izany na tsia. Nitsiry tao amin'ny mangingina ny sain-dratsy. Tsy mba nyroahany izany fa nikolokoloiny. Ny farany dia lasa nikomy tamin'Andriamanitra izy. Azony atao tsara ny safidy an'izany, fa saingy tsy azony natao ny safidy ny tsy maintsy ho vokany. Dia nazera avy tany an-danitra izy, nazera teto amin'ity tany ity. Dia namitaka ny Adama sy Eva ny nataony. Dia io voafitaka io Adama sy Eva, dia tsy afaka manilika an'izany amin'ny Adama sy Eva isika, fa isika koa isan'andro dia manao safidy diso. Isaoran'Andriamanitra fa manana faharetana izy ary mitaizantsika mandrakariva eo anatrehan'izany. Andriamanitra dia nametraka mazava fa afaka manapa-kevitra ity an'Andriamanitra isika na itodo-damosina aminy. Halan'Andriamanitra mantsy izany hoe olona mankatò azy anterisetra na tsy maintsy manaraka baiky fotsiny izany na amboarina tsy anaty safidy antsitrapo sy ampitiavana tahaka ny robô na ny solosaina koa aza. Firifiry anefa ireo milaza fa mpitondra fivavahana na mpitondra fanjakana na izay toy izany izay maniry mivantana na ankolaka ny olona tahaka azy hanaraka ny sitrapon'Andriamanitra. Tsara le eritreritra fa ho an'Andriamanitra dia tiany
raha tao ampitiavana izany toezavatra izay mifanipaka amin'ny toetran'andriamanitra ny fanaovana antery setra ankatoa fanaovana antery ity maharikoriko an'andriamanitra izany ary tokony harikoriko ny zanak'andriamanitra efa nataon'andriamanitra voajanahary ao anatin'ny anjely izay ny foronony sy ny olombelona rehetra tao anatin'ny taranaka ny fandimby ny toetra manam-panahy sy ny fahafana mandray ny safidy tena marina sy mity an-tsitrapo fa tsy antery tsy misy manambany olona anankiray fanambaniana olona tahaka ny fanalana aminy ny fahafahany misafidy malalaka sy mity an-tsitrapo tsy misy terina ankolaka na mivantana zany ny tsy mampisy vidiny ny fitiavana terena na natakalo vola satria tsy voavidy volany ny tena fitiavana mariny ary zay ny natonga ny Josoa ao amin'ny bokiny Josoa 4:20 Josoa 4:20 manao hoe fidionareo anio zay ho topoinareo fidionareo satria zay ny toe-tsain'Andriamanitra zay ny lamina napetrak'Andriamanitra raha tianao ny hanapaka na farafaharatsy ny mba manamaivana ny fahorin'ny hafa dia manaova ny tsara ny mifanohitra amin'ny faharatsiana hiainana ary aveloan'ny olona anana safidy malalaka fa aza terena na mivantana na akolaka amin'ny alalan'ny vola na amin'ny alalan'ny fanararotana ny toerana misy azy mba hahafany manao zavatra izay tsy tiany kanefa voatery ho tiaviny eo amin'seho ivelany fa tsy any amin'ny fony be deaibe ny izany ary zany no miteraka olana mahatsiravina eto amin'ity fiainana ity nametraka fiaikana tamin'ny voary no ariany araka ny endriny Andriamanitra ifidiny ianao ny marina na tsia satria ny fahafahana amin'ny saintsaina napetraka tamin'izy ireo no nanana ny hery hanakana azy ireo tsy ara-ny vokatry ny tsy fankatoavana na ny fahotana ny voary izay manana hery hahafahana amin'ny saintsaina sy mifidy ihany zay ihany no mahatsapa ny tena fitiavana sy ny herin'ny fitiavana ary ny asarobidin'ny fitiavana maniry fatratra amorona olona izay afaka mahatakatra sy mankasitraka ny toetrany Andriamanitra hamaly izay nataony amin'ny alalan'ny fitiavana ary ho feno fitiavana ny hafa zany ny tian'Andriamanitra iseho marikoriko anao ny toe-javatra miseho vokatry ny faharatsiana nentin'ny Satana ary ny keny Adama sy Eva razam-bentsika tetony napiditra azy aza menimenina ny amin'ny lasa fa afaka manomboka fiainana vaovao miaraka amin'Andriamanitra ianao azo no ataony manaovana izany tsy amin'ny resaka fa eo amin'ny fomba fiaina hatramy madinika indrindra fantatrao fa io Andriamanitsika io dia Andriamanitra fitiavana ary te hizarany fitiavany tsy misy fetra amin'ny tsirairay amintsika izy vonona hiatrika zay rehetra mety tranga mihitsy any izy tamin'ny alalan'ny famoronana anjely sy olona zay afaka misafidy sy mity an-tsitrapo fantany faindray andro any dia mety misy fidiny tsy hanompo azy ny iray amin'ny voariny ny devolo ny voary voalohany nanao an'izany safidy mahatsiraviny izany teto amin'izao tontolo izao ny foronon'Andriamanitra ary izy ny endohan'ny olana lehibe vokatry ny fahotana zao no tenin'i Jesosy tamin'ireo fariseo indray mandeha rehefa tezitra taminy izy ireo vokatry ny filazan'i Jesosy sy ny fahamarinana ary hitantsika ato ny toetra ny devoly izay lasa nifindra tamin'ireo mpitondra fivavahana fahiny ireo ianareo avy amin'ny devoly rainareo amin'Jaona 7:7 ianareo avy tamin'ny devoly rainareo ka izay sitraky ny rainareo no tianareo atao mahitsy izany tenin'i Jesosy izany dia nizao ny toy ny teny izy dia mpamono olona hatramin'ny taloha ary tsy nitoetra tamin'ny marina izy satria tsy misy marina aminy raha mandainga izy dia niazo ny lazainy satria mpandainga izy sady ray ny lainga zany ny toetra ny Satana ary lazain'i Jesosy mazava eto fa toetra ny reto fariseo mpitondra fivavahany reto
zao koa no voasoratry jaona ray amin'ny mpianatr' jesosy eo amin'ny jaona izay manota dia avy amin'ny devoly satria ny devoly manotatra amin'ny voalohany ary izao ny sehoany zanak'andriamanitra dia niandrava ny asa ny devoly mazava tsara zany. Manasalao ilay Andriamanitra namorona sy namonjy anao ary hay manao safidy tsara ary azo ny ataony manampy anao hanao safidy tsara raha angatanao izy hanampy anao. Manasanao ilay Andriamanitra namorona sy namonjy anao hanaja ny safidy ny hafa manodidina anao fa tsy hanao antery na nkolaka na mivantana tsy hanararoatra ny toe-javatra iainan'ny olona anankiray mba hanaovany safidy tsy mifanaraka amin'ny tena ao anatin'ny fony. Azadino fa zonao ny safidy malalaka zay tianao atao fa tsy zona ny safidy zay tsy maintsy vokatry ny safidy nataonao. Koa manasanao zay mba hahay misafidy. Amen. AWR feon'ny fanantenana. Tanora mandray andraikitra mitondra fanantenana. Mankasitraka ny fiarahanao amin'ny onjam-peon'ny feon'ny fanantenana amin'ny alalan'izao fandaharana natokana ho an'ny tanora izao. Nefa koa anasanantsika ray aman-dreny indrindra. Fifandraisana sy fifampitondrana eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka. Mahakasika izay indray no dinidiniga ifanaovantsika eto miaraka amin'ny namana Elion. Nefa mialoha izany dia anaraka tantara kely anankiray aloha isika. Menofinaritra. Miandry anao izy. Tantara no soratan'ny fanjaniaina andrenesanao amin'ny mpanoratra Sinary. Louia, mbola tsy mifu ihany ve ianao e? Efa mifiry zao? Angainao tsy mianatra? Mianatra ka? Oay, tara. Jereo angety masonao mena be mihitsy e. Fa nga ny aritoron-dray? Ka mbola namita etomody ako. Namita etomody? Ye. Louia, fa inona fotsiny nataonao maly tontolo e? Nefa tsy nianatra nareo maly? Ka o maly kosa angiriny eny mba fotoana efa ny fanarahan'ny mpinamana hoe ilalovana baolina e. Mahatanjaka be kosa ne nareo zany e. Maraina mandra-parivo ny andro dia manao baolina foana. Ka rehefa vita ny anjaranay dia mba mijery ny ekipa hafa zaiko. Sady mba makaina kosa angiriny eny fa dia aiza koa ve dia hianatra foana, anorara foana. Zany? Hitako ny tsy nahavita etomody tamin'ny atoandro fa tsy maintsy niaritoriko. Neneny koa zany foana. Zany e. Efa vitako ane fianarako fa tsy hoe tsy vitako e. Oay, aleo amin'izay dia hianatra fa tena tara indray zao. Inona ry neny ny sakafo maraina? Efa vitako ao ny vary sosoa fa anjaranao indray zao ny manao ny laoka e. Ao, be dia be ao ny atodin'ny kalamavo dia alay vao izay tokony ataontsika laoka. Indray kosa ry neny? Naninona raha mba nataony? Nataony neny? Louia, efa anjara ndraikitry ny tsirairay ato trano ane zany fa tsy mifanjana aminao ahy e. Aleo andeha fa tara be ka. Dia tsy sakafo indray zany ianao iny? Arary vavony angeny fefaranao e. Ary reny akanjo efa maloto be reny ve no entina mianatra Louia? Tsy maninona izao e. Dia inona indray zao ny lazay neny amin'ity notiko ratsy be ty. Tsy maintsy asiana soneny efa nyty. Le mpampianatra iny koa raha hitatatata rehefa mampianatra. Mandreraka be mihitsy meno azy. Maninona koa ary no asiana nytony mianatra tony e. Ry zalahy zao any sambatra ery.
afaka mandehandeha manao izay tiana atao, nefa za ty mbola voagadra atao trano foa. Ataovy ty e, za hoe Louis ô nzay ary aleo ranga modina tsirea. Louis atray ay ianao de tsy mamaly. Tsireko fa ahoana? Mianatra nga ianao mba angony kely engeny atody eo mpisoko ao rehefa aveo e. De avalomy daholo reto lamba mikorotana be ato aminao reto ry Louis de mba iangaviako re ianao mba ampidiro ny lamba miany tokotany rehefa aveo fa sao de avy ny orany andeha kely amantsy. Tsy mbola avy zany ny orany e, sady aleo mba rarivo zany nataoko fa misy zavatra ataoko koa aneriny eny e. Efa mba olon-dehibe ange zary ny eny e. Eno ay mampatsiahy fotsiny ene ay ianao mantsy sady be marenina ny tsy mahatadidy izay zavatra saina taonao. Zay fa lasa ay sady aloha jereko zany olona mandondony zany. Tsy izy tany ainana mihitsy mba hanaovana izay tiana atao. Tsy mba manana ny programanay mihitsy ve zay fa entina sala mizaza kely foana. Vao miaro tory matetika de efa voatiny. Raha mba tarafidirana matetika ato an-trano de efa voatiny. Tarafisakafoanany so marary vavony e. Vao ratsoratso ny noty any am-pianarana de fa hoe be lalao hoe so variana mandeha any amin'ny amany, mandany andro miaraka amin'ny namany. Louis fa ngamo mbola tsy naterinao tany amin'ny eny Beravao ny vola sy ny taratasy nasaiko nomenao azy afaka maly. Fa ka mbola tsy nanam-potoana nandehanana tany Louis fa nanao baolina. Ka efa le olona nandondona teo ny nanatitra ny ty taratasy ty avy tany eny be ny lazany izany fa tsy naterinao ny taratasy sy ny vola. Mba fantatrao moa ry Louis fa nisy olona niandry maika hitondra any Ambalavao ty taratasy ty, taratasy fanjakana. Ilaina ny raha-pitso ty de inona zany zao nataoko? Azafady nefa tena tsy tadidiko a. Androany vao saika teriko. Fa efa impiry moa ianao no nitenenina tamin'io fangatahan'andronao sy ny fimonomononanao lava miasa tsy amin'ny fo io. Mba lanjalanjao tsara nery Louis ny zavatra ataonao rehetra fa tsy hoe zay tianao anaovana azy sy amin'ny tanazy de efa mahamety azy de inona zao ny vahaolana azonao omena? Ka be loatra koa ange le zavatra misesisesy ampanao-voniny anahy de tsarako e. Adiniko ny farany. Zao no izy ry Louis arakaraky ny tombon'ny taonanao aza ny voamaika koa ampitombo andreo anjara ndraikitra tsy maintsy ho raisinao tadidio zay. Ka neny tsy mahita afa-tsy za. Vizary Za aza mba manao fa raha ny ankizy namako amin'ny velany ihany tsy sady maditra ny tsy manao nininy. Or Louis de zany ve no ifaninananao sy ampitahanao amin'ny fiainanao fa tsy zay tokony ahatsara sy ahatafitanao no ataonao e. Ka za ange mba manao ihany e. Fa jereo ne ty nataonao e. Fa mba mila miaina sala amin'ny zalakoa ane zariny eny e. Amin'izay mahay fiainana tsara de mba maraka e. Zany de inona avy ary zany hono ny araka ao? Raha Louis tara lava ny fifoazana tsy araka ao, ny noty any am-pianarana tsy araka ao. Zao ny taratasy tokony tonga ara-potoana tsy tratra indray fa tara ihany koa. Zao mbola za indray zany no hitady vahaolana na tsy maintsy andeho any Ambalavao mihitsy aza anazava ny toe-draharaha sainao no any Ambalavao Ka raha omeniny firia de misy namako miaraka amiko fa za tsy mahita an'le toerana de mandeha sady mba mitsangatsanga. Louis mandehana aloha ianao makao amin'ny efitranonao. Na vita sasalamba betsaka kosa raha liza zany feno ny tady fanazan-damba manontolo. Ay ve miary mandroso rery miary salama daholo nareo any inona vaovao? Salama tsara zay ka fa ataovy alondra raha andriko fa za tsy de maika akory Ay raha izany ary aleo aloha mba hanararoatra kely amitany reto
tsy hita fa sady lahy reny vavy ry miary a. Faroviana tokoa ma vo tonga barivadindriko e. Sy mbola afaka herinandro any angambe. Tena vizaka mihitsy ary miary a. Vonjena ny asa mandrara, vonjena ny fitezana. Na izany aza de kizitina be sala amin'io fa ho antitra vetivety tindrity. Ka vizaka ako. Ry loimba nantenaika anampy mbola belo be famaliana sala amin'inona. Ny fanena mihitsy izay mianaka teo e. De nitaraina tamiko izy fa indriko ony a. Tsy mety manosonian'izany notony ratsy be zany sy ny fahatarany mihitsy fa miandry amin'ny barono. Efa voatantarany tany aminao sady. Ny faiziko mihitsy ry miary fa tsy mahatsiaro tena. Mariny tena Orliza, mbola tanora fanangy izy iny e. Mandeha tsy kelikely ny fahatsiarovatena ny fa tsy hainy ray mandeha zany. Tsy ianao ny miaraka aminy ka moramora sala amin'izany ty resakao. Efa impiry atoro, impiry tenenina, impiry. Ka Liza kosa angamba tsy miresaka aminy raha tsy hoe aniraka ko tsy mahita azy mihitsy ndriko raha tsy hibedy na aniraka. Izy aloha de zay e. Efa tsy araka tsony anie le fiainana arday e. De mba samy miezaka mahatsiaro tena. Ny ray ny mandeha lava noho ny asany. Ekeko fa mariny zany e. Nefa mba manana fotoana ho an'ny Louis iresa-dresahana sy ampianarana azy izay tokony ataony. Fa aiza ary no aizany an'izany raha tsy misy manoro e. Eny e, mba miezaka ihany ange. Fa ibary koa anie. Zao ry Liza, amin'izao taonan'ny Louis izao mihitsy no fotoana tena ilana mpanoro lalana azy. Aizany mizatra mandanjalanja sy mife araky ny tokony ho izy ny zavatra rehetra ataony. Na eo amin'ny asa ataony zany, na eo amin'ny fitezam-pahasalamany, ny fiarahany amin'ny namany, ny fifandraisany amin'ny ankohonany, ny fianarany. Kizavy ny tokony anao an'izany fa tsy bary. Aza hifanjananareo sy bary mihitsy zany ry Louisa. Ahoany? Raha zao nareo no milaza ho sahirana tsy manana fotoana anoroana azy izay tokony ataony. Ho be lavitra ary mety tsy ho vitanareo tsony ny anao an'izany ndray androany. Oka rery miary fa marina tokoa zany teninao zany a. Misaotra anao a nanokatra ny vavahady tsaiko tamin'izay. Aleo fa raha vao tonga eo bary de ho resahako. De iandry amin'ny bary zany vao anomboka hitaiza sy anao soni. Zay indray neny miary. Eny, fantatro ny amafy ny asandriko. Hitanao amin'izany. Ary efa niteneniko koa anie Louis mba tsy hijery vilana ny asiandriko e. Fa mba hifanampy sy hifankaty ary hifampizara izay mavesatra mandrakarivo nareo mianaka. Ka zay mihitsy anie ny tedaviko ry miary. Marina anie zany e. De ahoana? Atsoko amin'izay zany Louis. Efa miandry sy te handreny feo andriko mihitsy izy mba hamela ny elony sy hanampy azy amin'izay tokony ataony. Fa nga ao le zanako ry miary a. Ny andro tao foana nga izy e. Aiza le zanako ry miary a. Louis a. Santionany any amin'ny zava-misy ao anatin'ny ankonana eo anivon'ny fiarahamonina no narahantsika tamin'ny alalan'ny tantara teo. Torohevitra sy fanazavana entinao ho fanampin'izay efa narahantsika teo ary namana Elion. Fa le mandray tanana anao tanora sy ray aman-dreny mpanaraka ity fandarana ity ny namanao Elion. Zava-misy tsy ilana fanaporofona satria irahantsika miaina, irahantsika mahita amin'ny fiainany akamaroany tokantrano ny toejavatra naseho tamin'ny alalan'iny tantara iny. Eto izay dia manentana antsika tanora mba andray andraikitra. Aza ahilika any amin'izay tsy nety na nety nataony ray aman-dreny no avinao. Satria tsy hanovany ninona izany raha tsy mandray fanapahan-kevitra ianao mba hanamboatra ny fiainanao. Hifanaraka amin'ny tokony ho izy arakaraka ny tanjona kendrenao.
noho ny fahasairanana teraky ny tsy fahampiana dia tsy manana fotoana irahana manokana itsony ny fianakaviana amin'izao fotoana izao. Na ny fotoana irahana misakafo aza dia zara raha misy. Ny fotoana irahana mivavaka moa dia any am-piangonana isan-kerinandro sisa. Koa satria moa vahaolana ny tena karoantsika miaraka eto dia ireto misoso-kevitra. Zavatra anankitelo izay aroso antsika. Zavatra anankitelo izay iankina ny ainy ny fiarahamonina mirindra ao amin'ny tokantrano tsirairay avy ao. Raha tsy nety izany teo aloha dia tsy azontsika atao no miravoravo tanana fa tsy maintsy miezaka tsika mamerina an'izany amin'ny laoniny. Aza manankiresy izany mihitsy. Ny voalohany dia ny fiarahan'ny fianakaviana manao zavatra irahana. Ny fiarahan'ny fianakaviana manao zavatra miaraka. Ny faharoa dia ny fifanakaloza-kevitra. Ny fifanakaloza-kevitra. Ary ny fahatelo kanefa ny goavana indrindra izay miantoka an'ireo roa voalohany ireo dia ny fotoam-pivavahana ao an-tokantrano. Ny fotoam-pivavahana ao an-tokantrano. Ho resantsika tsirairay izy ireo. Ary eto dia tsy pihana tsara ho antsika tanora fa na mivantana kokoa amin'ray aman-dreny aza ny resaka amin'ity anio ity dia raiso ny andraikitra ho anao tanora na tsy eo aza dada sy neny dia manana anjara andraikitra ianao amin'ny fampiarana an'ireto toromarika ireto. Resantsika voalohany ary vahaolana ho fampirindrana tsara ny tokantrano amin'izao fotoana izao dia ny fiarahan'ny fianakaviana manao zavatra iraisana. Izany hoe miaraka manao fanatanjahantena, miaraka misakafo, miaraka mitsangatsangana, miaraka mivavaka, miaraka miasa, miaraka milalao sy ny sisa. Hita tamin'ny fikaroana natao mantsy fa miena na tsy misy aza ny fotoana irahan'ny mpianakavy ary izany ny voalaza fa fototry ny ankamaroan'ny olana rehetra ao an-tokantrano ao. Satria rehefa miena izay fiarahana izay dia miena ihany koa ny fifankatiavana. Efa nresantsika teto fa tsy mety raha ataontsika toy ny hôtely-mpianakaviana ny tokantrano. Izany hoe lasa toerana atoriana sy nanana sakafo, angamba koa hijerena televizion na koa hijerena ordinateur na hamalina telefona. Any amin'ny toerana samy manana ny azy ihany, samy manana ny efitranony, samy manana ny ordinateurany, samy manana ny telefoniny. Ny telefona moa amin'izao fotoana izao dia efa ahafahana mihaino radio, mifandray amin'ny internet, hijeren'ny tsirairay televizion koa aza. Raha tsy mitandrina isika araka ny voalazan'ny fikaroana nataon'ny manam-pahaizana manokana mikasika ny fiarahamonina dia mety ho lasa fitaovana anankiray ampisaratsaraka ny fianakaviana ny fisian'ireny fitaovan-tserasera moderna ireny. Ka tokony ho fitaovana anankiray hanampy antsika hifandray akaiky izy ireny fa tsy ho lasa fitaovana ampisaraka. Anjarantsika ny mitady ny fomba ahafahana miala amin'izay fandrika izay. Fantatra fa mampiena ny fitiavana, mampiena ny fiheverana ny hafa izany toe-javatra izany. Ary dia maka toerana ny fifandonana sy ny fiainana samy maka ho azy. Aza mifanelingelina, za mbola misy zavatra ataoko. Na dia zara aza misy fotoana ahafahana miresaka. Dia mbola izany no feo mivoaka ao an-tokantrano. Aza mifanelingelina. Ary ny zava-doza dia izao, ny olona irahany miasa any ampiasana any no mifandray amin'ny dada sy neny bebe kokoa no ny zanany ao an-tokantrano ao. Ary na i dada sy neny aza dia efa samy manana ny olona koa hifandraisany manokana any ivelan'ny tokantrano. Na efa tonga ny an-trano mihitsy azy izy ireo dia mbola mitohy amin'ny alalan'ny telefona ihany ny fifandraisany amin'ireny namana sy tapaka any ivelan'ny tokantrano ireny. Tsy ratsy ny fifandraisana amin'ny namana sy tapaka fa saingy raha misy fiantraikany amin'ny tokantrano izany dia ho zava-doza. Raha izany no antony mampiena ny fifankatiavana ao an-tokantrano dia zava-doza no mitrango eo amin'ny fiarahamonina. Ary ny loza dia tsy hoe miena fotsiny fitiavana ao an-tokantrano ao fa misy efa nasololokafa ny velany any mihitsy aza ny andray aman-dreny satria raha matoa efa manana olona ifandraisany bebe kokoa no ny ao an-tokantrano, raha ngaha koa manana olona fifandraisany bebe kokoa no ny ao an-tokantrano any velany ary be lavitra ny fifandraisany amin'ireny olona reny no ny fifandraisany amin'ny vadiny sy ny zanany. Tsy ny fifandraisana amin'ny namana sy tapaka ny ratsy ho izahay
fa ny tsy fahampin'ny fifandraisana ao an-tokantrano izay miteraka olana tsy tapesipesenina eo amin'ny fiarahamonina misy antsika satria ny firindran'ny tokantrano no miantoka ny firindran'ny fiarahamonina ny ankizy no tena voadona mafy satria ny namany any velany any no lasa solony dada sy neny solony zoko sy zandry ary rahantsika malala fa jamba mitarika jamba nefa izy ireny satria tsy vitany hoe izay saipantany no hitondran'ny fiainany any velany any fa ny fironana ao amin'ny fanaovan-dratsy no tena manjaka any ivelan'ny tokantrano any ny mpanararoatra ny zanakao no miandry azy fotsiny ao ivelany ao zava-doza izany ary rahantsika malala ny vokany misy ireo ray aman-dreny efa nahita vahaolana tsara ny amin'izany azarena amintsika vonoiny ny telefonina rehefa tonga any an-trano izy mba hahafahany manararoatra ny fotoana fohy iarahany amin'ny vady aman-janany tahaka an'izany koa ny amin'ny weekend na ny farany herinandro sy ny andro tsy fiasana tsy manokatra telefonina mihitsy izy satria fantany tsara ny loza teraky ny tsy fampiny io sirasira io eo anivo ny fianakaviana ao an-tokantrano tsy misy zavatra hafa azontsika solo io filana raha-pifandraisana ao an-tokantrano io tsy vitan'ny teknôlôjia zany tsy vitan'ny politika zany tsy vitan'ny siansy zany ary tsy ho vitan'ny fiangonana mihitsy aza tsy maintsy manapa-kevitra isika ao an-tokantrano hanova ny fomba fiainantsika tsy maintsy manao izay hiverenany zany amin'ny laoniny isika raha tiantsika ny amerina amin'ny laoniny ny hasy ny fiainam-pianakaviana tsy ho voavidiny volanao na ohatrinina ndrozateraky ny fanaovana tsirambona an'izany toy ny fampirafesana miteraka olana samihafa ny ditrany ankizy satria tsy misy olona miaraka amin'ntsony ao an-tokantrano tsisy olona mihevitra azy tsony ao an-tokantrano ao na misy vola azy ao tsy voasolony vola ny fifandraisana tsy voavidim-bola ny sady tsy voasolony vola raha teo zany tsy mbola tara loatra raha amin'izao fotoana izao ianao no mandray fanapa-kevitra entitra anova ny fomba fiainana hanavotana ny fiainan-tokantranonao dia ampitombo arak'izay azo atao zany a ny fotoana iarahan'ny fianakaviana tsy salovana n'olo-kafa avy any velany dia ho tsapanao ny fiovana isy ao an-tokantranonao zay ny vahaolana ary rehefa miaraka dia izay zavatra iraisana ny resao avelao ny resaka asa any velany any avelao any ampiasana izany tsy mora zany mora riasahany zany fa sarotra tanterahana raha toka efa lasa fahazarana fa angatahana isika mba nana faharetana eo amin'ny fampiarana an'izany isorantsika Andriamanitra na afatsika ny fanakalo hevitra fohy ary nanome izay sosikevitra tsotra dia tsotra izay ho toisantsika manaraka ireo lafiny anankiroa izay tena lehibe tokoa ndresantsika teto manao mandram-piona vetivety aloha ny namanao Elion ry tanora zonao no misafidy izay tianao atao fa tsy zonao ny safidy izay tsy maintsy ho vokatry ny safidy nataonao ko mahaiza misafidy izay aloha ny androany dia manome fotoananao amin'ny manaraka indray na manao fanjany na natotosa ny fandaharana ao antsika tanora teto samy manonsahana ny fandraisam-peo niaraka taminary teo amin'ny lafin'ny teknika tompona ndraikitra Elion Andre Mitansoa radio feo ny fanantenana faniteninao no fahamarinana taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana ampifaliana trany no iarabananao mpanjoy ny feon'ny fanantenana ho aminao aniny fiadanan'i Jesosy mbola mitoy ny fiarahantsika mianatra ny soratra masina ka mialoha ny idirantsika amin'izany dia manasanao hivavaka raha io misaotra fa tianay ianao misaotra fa mbola nomenao tombontsoa izahay mba hianatra ny teninao misaotra fa ny fanainao masina
dia vonona ny hanazavany sainay mba aizanay ny sitraponao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Araka ny efa noresana trany amin'ny voalohany dia ny loha hevitra hoe ny zava-miafy ny filazantsara no ianarantsika. Ny zava-miafy ny filazantsara. Ary efa fizarana 5 sahady isika izao ka ny andininy fototra izay fantohany fianarantsika dia izay hita ao amin'ny Efesianina 4:20 sy ny 21. Efesianina 4:20 sy ny 21 izay manao hoe: ary ho an'izay mahay manao mihoatra noho ny zavatra rehetra, eny mihoatra lavitra noho izay rehetra angatantsika na heverintsika aza, araka ny hery izay miasa ato amintsika, ho azy anie ny voninahitra ao amin'ny fiangonana sy ao amin'ny Kristy Jesosy hatramin'ny taranaka farany indrindra mandrakizay. Amen. Ary amin'ny tian'io ity isika dia hianatra mikasika ny hoe i Kristy mitoetra ao am-ponao. I Kristy mitoetra ao am-ponao. Mba manahoana moa izany hoe Kristy mitoetra ao am-ponao izany? Moa ve fa mba nahatsapa izany ianao teo amin'ny fiainanao, hanampy ianao mba hiaina izany ny finarantsika androany? Raha nanoratra ny boky ny Efesianina i Paoly dia ahitana vavaka ao anatiny. Efa hitantsika tany aloha fa ny vavaka i Paoly ao amin'ny Efesianina 4:1-7. Ary ao anatin'ny fianarantsika androany dia mbola mahita ihany koa isika fa mbola ny vavaka ho an'ny mpino indray i Paoly ao amin'ny Efesianina 3:7-7. Koa raha diniana izany ireo fangatana roa ireo dia tena misy zavatra hitovizany. Fa ny tena hodiniantsika androany dia ilay vavaka ao amin'ny Efesianina 3. Manomboka ery amin'ny 1:7. Ary raha mijery nanoratan'ny Paoly azy amin'ny teny Grika isika dia mahita fa manao karazana tsilalaon-teny Paoly eto amin'ity Efesianina 3 ity. Ka rehefa miteny izy hoe: ary noho izany no andohaleko amin'ny ray zay azahoany fianakaviana rehetra any an-danitra sy ety an-tany anarana, eo amin'ny 1:7, dia mampiasa ireto teny Grika roa ireto i Paoly. Voalohany, pater, zay adika hoe ray; faharoa, patria, zay adika hoe fianakaviana. Jereo tsara fa mitovitovy ny fanononana azy. Patera nadika hoe ray sy patria nadika hoe fianakaviana. Ka tamin'ny alalan'izany no nanasongandinan'ny Paoly ny toetry ny drafim-panavotan'Andriamanitra izay mahafoaka be, mahafoaka ny zavatra rehetra ary mahafoaka ny fotoana rehetra. Ary amafisy ny Paoly eto fa any ray ny fianakaviana rehetra any an-danitra sy ety an-tany, avy amin'ny anaran'ny ray, pater, avokoa no hakany fianakaviana tsirairay ny anarany, patria. Avy amin'ny anaran'ny ray, avy amin'ny anaran'ny ray avokoa, pater, no hakany fianakaviana tsirairay ny anarany, patria. Moa ve tsy vaovao mahafaly izany? Saintsaina ane izao hoe io fianakavianao io, na eo aza ny tsy fahatanterahany, na eo aza ny fahalemeny, dia tsarovy fa n'Andriamanitra ny fianakavianao. Tsarovy fa tsy ny vitan-dratsy akory no mifeny ankohonanao, fa misy ilay Andriamanitra, ilay ray, mpiahy ny fianakaviana rehetra. Ary ao anatin'izany ny fianakavianao, Andriamanitra no mpiahy ny fianakavianao. Tian'Andriamanitra ny fianakaviana rehetra, eny fa na tsy tanteraka aza izy, mitondra ny anaran'Andriamanitra avokoa ny fianakaviana rehetra, patria, ary mitondra ny marika fa izy no tompony, izy no rainy, pater.
ary raha mijery ny toyny isika ao anatin'ilay vavaka dia mangataka amin'andriamanitra i paoly eo amin'ny Efesianina 4:5-12 sy ny manaraka mba hanana fanandramana maro aram-panahy ny mpino tsirairay izay miseho amin'ny alalan'ny toe-panahy matanjaka avy amin'ny fanatrehan'ny fanahy masina eo amin'ny 5:12 sy ny fifandraisana ety amin'ny Kristy izay lazaina fa mitoetra ao am-po eo amin'ny 7:12 ary ny fahafantarana tsara no maizy azy ara-panahy eo amin'ny 7:12 hamaka sy orona mafy amin'ny fitiavana. Dia mbola te hideran'Andriamanitra ihany koa i Paoly noho ny fitadasiky ny fitahiana izay nomen'Andriamanitra ray ny mpino na ny fianakaviana tsirairay avy izay soritany amin'ny lafiny 4 hoy izy hoe ny sakany sy ny lavany ary ny ahavony sy ny alaliny eo amin'ny 9:12. Azo antoka fa mampiseho hadirin-javatra goavana tokoa izany na dia tsy ambarany mazava aza hoe rehefininona moa ity lazaina eto ity fa raha ny marina dia manorotsorotra ny fitiavan'i Kristy ireo lafiny 4 ireo rehefa atao mifampitohy amin'ny 9:12 ny 9:12 toy izao mba hahaizanareo izay sakany sy lavany ary ahavony sy halaliny ary ahalala ny fitiavan'i Kristy 9:12 na manahoana fandraisana ny filazany dia izao vaovao mahafaly izany tianao Jesosy tianao Andriamanitra. Nasehon'ny Paoly tao anatin'ilay vavaka ny fitiavan'Andriamanitra anao, ny fitiavan'Andriamanitra ny fianakavianao. Nasehon'ny Paoly fa rainao Andriamanitra, rain'ny fianakavianao Andriamanitra, ary nasongadin'ny Paoly fa mitondra ny anaran'Andriamanitra ny fianakaviana rehetra. Ary nosorositany ihany koa ny fitiavan'i Jesosy, ny fitiavan'i Kristy ilay mitoetra ao am-po, nasehony tamin'ny lalany lafiny 4, ny sakany, ny lavany, ny avony ary ny alaliny. Ko raha fitinina izany dia izao hoe tianao Andriamanitra, tianao Jesosy. Koa inona reno avalinao izany fitiavana izany araka ilay lohatenintsika androany dia i Kristy mitoetra ao am-ponao, te hitoetra ao am-ponao Jesosy, te hanjaka eo amin'ny fiainanao izy, ekeo izy anio, ary aoka ho tia azy amin'ny fonao manontolo ianao. Hivavaka isika. Raha io misaotra reny amin'izany teninao tsara loatra izany, tianay ianao. Ny fanainao masina ny hitahiry izany ao anatinay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny namanao Rijamoro no niaraka taminao tamin'ity androany ity ary manome fotoananao indray ho amin'ny fizarana manaraka. Hitahinao aneny Tompo. Amen. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio femon'ny fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaim-poana ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: awr.org na feo fanantenana.org.